lalao nosy taranja 7 le soriny disy fanantenana ny mpilalao vahoaka malagasy leo ny fantrana lalina saingy tsy afa-manoatra lalàna momba ny fampiasam-bola eto Madagasikara tsy mifanaraka amin'ny zava-misy maro tsika alatsinainy 20 Mey 2024 manatitra ny araba tomboky lasy tongovavy atonga soa indray tao anatin'izao fotoana ny fampahalalam-baovao izao ampanajana sy ampitiavana no anasako anao anaraka ny antsipirim-baovao hatramin'ny farany pejiny sosialy avy hatrany isantarantsika ny fiarana amin'ity anio ity atombanana hatrany amin'ny 2 miliara ariary ny fatiantoka vokatry ny famaizana camion citerne 3 feno soloka tao amin'ny fokotany antany malandy 9 kilometatra hatramin'ny alany Majanga ny atoandro teo hatramin'izao tsy mbola mazava ny andohan'ny loza efa mandeha kosa ny fanadihadiana araka ny vavaona ampitain'ny samamontsy mpanao gazety ny MBS Majanga tokony tamin'ny 12 ora sasany atoandro androany dia indrehatra tao amina garage iray tao amin'ny fokotany antany malandy ireo camion citerne 3 feno solika ankoatr'ireo camion ireo dia nisy fiarabe mpitatitra entana roa tracteur ary remorque koa kila frehitra niaraka taminy samy manana filazany momba ny antony nahatonga ireo loza ireo moa ninanatry maso voalohany zany izy io fokotany any antany malandy dia faharoa zany io toerana io zany toerana garage fa fipetrahan'ireo camion citerne dia teo akaikiny teo zany nisy nanao soudure dia eto amin'izay zany deux versions samihafa dia version voalohany zany dia hoe tsy voatsoka zany ny filany soudure dia iny zany tarika le circuit nandeany amin'ilay camion dia version faharoa ndray zany le karana zany le tomobile manana tomobile tompony zany dia le hoe batterie nipoka dia ireo version anankiroa ireo zany mbola tsy fantatra marina inona marina fa mbola mandeha zany fanadihadiana samy efa nandray ny andraikitra tandry fiazy avy ny mpamonjivona avy amin'ireo sapandraraha isan'ny tokony any an-toerana saingy hatramin'ny 5 ora hariva teo fotoanandro fampiresahana tamin'ny mpanao gazety solitena ny MBS any an-toerana dia mbola tsy voafehy alohan'ny afo mbola endrasana araka izany ny tohany vavao mahakasika ity firehetana citerne ity fahasahiranana arabola fasimbana fitaovana aiziny tsy fandripalemana santionana amin'ireo takaitra vokatry ny fatapanjiro lavareny ataony orinasa mpanjakana Jirama very fanambola velona ny mpanjifa tsy misy azo atao ankoatry ny manaiky ny fatapanjiro tsy misy vaholana matotra ho ny fanehoan-kevitra izy ireo Ravarazafy Maina sy Taiziniana no mitatitra izay vaovao izay faktura mitangana no zava-baovao amin'ny asan'ny Jirama ireo mpanjifa natapak'indroa anatin'ny ray andro azany jiro ary maharitra ora enina izany miakatra ihany ny sarany ary tsy maintsy efaina izany raha tsy toa tapak'herinaratra ankoatra izay ny fahasimban'ireo fitaovana mandeha amin'ny herinaratra ao an-tokantrano ny fitarazoan'ny asa mifanaraka amin'izany ary ny sarany kazoala fanampy no an'ireo izay manana fahafana mampiasa groupe elektrogène mangony fotsiny manjaka ny tsy fandripahalemana indrindra amin'ny alina izay matetika misy delestazy aloha tena misy fahasahiranana be dia be mihitsy satria izay zao tato tamin'ny herinandro ambony zany dia betsaka mihitsy ny zavatra simba tato amin'ny fatapahana jiro mofo namboarinay tato zao voanarena tao raha ny simba maromaro kely mihitsy manelingelina mihitsy satria ianao zao vao fody dia tokony hoe anao zavatra maizina tapoka ao an-trano dia tonga dia sahirana be anao na fotoana fonjenao ary dia lasa misy fahatarana be mihitsy zany le izy ianao moa na te hitsotra tahakin'iny tsy afa mitsotra amin'le zavatra satria mafy aloha zany le ataon'le Jirama dia tsy hita izay anaovana azy anao facture amin'io tsy miova tsy nianina fa dia tena vomay ary miakatra ny vidin-jiro tena misy fahasimbana fa io re tsy afaka hitaraina na hitaraina ianao dia ohatrany hoe zavatra hodikodina fotsiny hoe dia tsy voava tsy hita mihitsy zany solution dia aleo mipetraka hoe tamin'ny sabotsy maraina dia adiny telo dia avy eo ny hariva indray amin'ny roa dia adiny telo zavatra atao zany tena tsisy simba daholo zavatra rehetrarehetra zavatra atao tsisy vita mila matra ny fandraisana fepetra eo anivon'ity orinasa mpanjakana ity saiky mahita laolana trano ireo tompon'andraikitra na andro fahavaratra na haitany dia fantatsika zany hoe herinaratra jiro anisan'ny tena iankina ny fiainan'ny olombelona zany iankina ny fiainan'ny fiarahamonina iankina ny fiainan'ny firenena
na ara-tsosialy na ara toeka rehevadehibe eo anivon'ny olombelona ny fiainantsika ndresaka jiro noho izany a ny hoe fahatapahany jiro matetika de mety manimba zavatra betsaka na eo amin'ny olombelona tsirairay na eo amin'ny ivon'ny fiariny na anivon'ny fiarahamonina na ny fandriam-pahalemana na ny famokarana ka noho izany a tokony hoe handraisana andraikitra aingana matotra ny resaka hoe jiro hoe mba hojerena akaiky mba hahafahantsika makamo zany resaka filaminatsaina ny olombelona tsirairay a ny fiarahamonina ny famokarana fa ito kosa nefa de mba miantsondretra ihany koa hoe tsy noho ny fahatampahan-jiro de sanatry vava anao korotana etsy anao korotana roa lasa anararotana indray koa zany koa efa hoe maizina ny jiro de tsika koa mbola manana maizinana hafa ndray koa idirana de nilazany teo anivon-driramafa noho ny tsy fahampiana solika amin'ireo milina mamatserinaratra sy noho ny fahasimbana no antony fahatapahana mifandimby isan'andro ho an'ireo tambazotra iraisana Antananarivo tsy nanome valiny kosa izy ireo raha nanontaniana mahakasika ny fanonerana ny fitaovan'ireo mpanjifa simba noho ny tsy fahamatora ny filazana fahatapahan-jiro. Leo ny fiatriana ny fiainana andavanandro ny ankamaroan'ny malagasy ankehitriny misedra olana ara-tsosialy samy afaka mila mpitondra anova-tantara tsy misy azo anterana intsony amin'ny tisha fitondrana ity ho ny faneho-kevitra ireo olom-pirenena sendra ny mpanao gazetinay androany Zavandria Mahifasy Mathieu Prince. Delestase tsy fandriam-pahalemana vidim-piainana miakatra kolikoly fahantrana sombony amin'ireo olana ara-tsosialy sy ara-piariana sedrain'ny vahoaka malagasy isan'andro ireo. Zara lasa foto-tsakafon'ny malagasy mihitsy azy ankehitriny. Hany ka lasa mandeha anjamba ny ankamaroan'ny malagasy amin'ny fitadiavana ny anina isan'andro. Indraindray aza mandro fotsy azara raha mihinana ao anatin'ny iray andro. Ny zaza tsy mianatra ny hofatrano tsy voaloha ady isan'andro ny fiainana. Tena zavatra misy ary zany tena possible zany tena makaleo. Raha ohatra na manokana zao hoe za zao nisy fotoana vady aman-janako ary teneko hoe ndotsika andeha ho any ambanivohitra satria tsy ho velona atso. Ny hofatrano tsy vita, sakafo hoanina zara raha malafatra hiatsena any hatramin'ny masokarena ampiasaina. Nefa mitady vola masokarena ampiasaina tena sahirana tanteraka mihitsy. Tena le fitondrana aloha zany tena marina tsy mijery ny vahoaka majinika izy. Na sosialim-bahoaka raha tena mitatangany hatramin'ny tany ovindanitra nisany vary hoe 200 ariary ny kapoaka 100 ariary. Sao izy zao midina kely fa ray volana latsaka io midina de miverina amin'ny lohan'indray io avy io. Loranga mba hafa indray aloha no mitondra satria tena enjana loatra le izy sao de mba ny hafa kosa indray mba hanovan'le izy ohatra mba hampamiratra amin'ny vahoaka malagasy hijeriny sosialy ny vahoaka. Zay ihany matsy moa rehefa vahoaka ngeo rehefa voky ireo tsy minanao an'izany. Tsy afa manoatra manoloana ny zava-misy anefa ny ankamaroan'ny tsirairay. Ny asa tsy misy, ny mpitondra tsy mahatsapa ny marariny madinika. Ny asa koa tsy de misy de sahirana ny olona ny fandriam-pahalemana tena mampatahotra mihitsy satria tsy afaka manao zavatra ny olona zany fa matahotra na le fidina alina na le fandehanana ara de mampitaintaina be foana amin'ny zavatra rehetra izay atao zany de mampitaintaina foana de tsy hita hoe inona zany zavatra tena filaminan'ny fiainana mampitebiteby daholo izay zavatra rehetra atao. Ianao nge hoe na ho leo ary ianao azo tsy afaka hanao zavatra mihitsy ianao tsy afaka hanao ninina na leo tahaka ninina ary ianao tsisy zavatra azonao atao zany ka vidim-piainana efa iraha malala ianao efa iraha malala hoe mahozatra me mafy tsy me mora mihitsy na vola diadavana isan'andro ary de tsy maintsy sakafo isan'andro. Efa bolana sisa no ananan'izao fitondrana izao tsy misy azo antenana intsony raha ny resaka fampanotrona no resaina. Mila fiovana ary mila mpitondra mahavita azy ny vahoaka ankehitriny. Mijany eo amin'izay vaovaony sosialy izay ihany misedra olana ny mpanao asa tanana ao Taolagnaro avokatry ny tsy fisian'ny tsena, ny faratsin-dalana, ny fahalaviran-toerana ary ny tsy fampiny ny traikefan'ireo mpisehatra amin'izany. Saika tsy manara-dalàna ny ankamaroan'ireo mpanao asa tanana any an-toerana ka mampanano-sarotra ny resaka fampiofanana araka ny tady-baovaony Ravirazafimaina sy Tahiriniana. Manana mpanao asa tanana manodidina ny 730 ny faritra Anosy. 700 mahery amin'ireo no ao Taolagnaro. Tsy misy fivoarana nefa ny asa ary kely fidiram-bola. Any amin'ireo toerana fandraisam-bahiny no ametrahany ireo asa tanana vita. Misy koa ny tsena vojimaika rehefa misy sambo tonga mpitondra mpizahan-tany. Manahirana ireo mivelona amin'ny asa tanana ihany koa ny ara-tsin-dalana mihazo any Taolagnaro toy ny any amin'ny lalam-pirenena RNT12
ny 10 ary ny lalam-pirenena fa 10 lafa nefa ny sarandalana mandina amin'ny valo hetsy ariary ny taxi brosy raha ray tapitrisy ariary kosa ny fiaramanidina miazo antaolany aro dia rehefa misy pakebosy ny sisa dia misafidy toerana anankiray izay matetika eo amin'ny zaridainan'ny lampantanàna no eo no andraisanay ny mpizahatany ivarotana souvenir sy ny sisa. Olana anankiray aloha zany tsy mbola fisian'ny tsena tena hoe anay manokana raha izay. Dia ny olana faharoa koa zany dia somary ny fikatoanany le tanàna tsy mbola tena tonga aty loatra ny mpanjifa raha tsy hoe mandeha roplanina angamba satria mbola somary mbola tsy tena vita tsara ny lalana rehetrarehetra makaty. Fa raha io zany ny voapetraka tsara daholo ireo lalana dia mino izahay efa misokatra bebe kokoa ny tsena. Dia ny olana farany amin'ny fampiakarana ny fahaiza manao ny mpikambana. Tao anatin'ny herintaona ny zahina navondriny ireo mpanao asa tanana any atoerana ary namokarana karazana label. Ezaka lehibe takina nefa ny faharesen-dahatra ireo mpisehatra ho matianina kokoa ary hiditra ao anatin'ny ara-dalàna. Ny mpandrary aloha ny tena maro dia tsy maintsy nametraka zahay hoe ny rary toy inona no tena ataontsika mampiavaka ny anosy satria misy motif be dia be io rary io. Raha tena hoe mahalala ny kolontsaina aty amin'ny faritra anosy dia mahay tsara an'izay. Fa misy anarana isan-karazany miaraka amina formule isan-karazany angamba ny karazany 12 na 13 any ny rary fotsiny. Tsy maintsy ny fampiresaka zahay hoe aiza ny fanarahantsika, inona ny norme mety satria miditra ao anatin'ny varotra antsika dia hifaninana amin'ny kalitao. Miara-misalama karaba olana sy mifampizara manoloana ireo olana mitranga ireo mpanao asa tanana ao anatin'ny ara-dalàna mivondrona ao amin'ny antenimerany asa tanana. Misy ihany koa ny fampiofanana fanatsarana traikefa sy fahaiza-manao an'ireo mivelona amin'izany. Pejy ny fanatanjahantena manimba ny toe-tsain'ireo mpilalao ary mandisy fanantenana azy ireo ny nanesorana ireo taranja sasany. Tsy andray anjara mandritra ny lalao nosy eto Madagasikara ho ny mpity fanatanjahantena. Anisan'ireo nesorina ohatra ny taranja taekwondo kanefa efa nanoman'izany nandritra ny efabolana ireo mpikatroka diso fanantenan'ireo mpilalao kanefa vonahim-pirenena no arovana. Zavandre Mahefa sy Mathieu Princy. Utazonina 17 ny taranja iadina mandritra ny lalao nosy andiany fa 12 izay atao eto Madagasikara raha taranja 13 no voasoratra tany Ampiandohana. Najanona ny taranja lalaovana torapasika, teo koa ny surf, tir à l'arc voile, taekwondo, kickboxing, beach soccer, équitation ary ny beach volley. Akoatra izay, tsisy ihany koa ny baolina kitra vehivavy, atotono sokajy vehivavy ary ny rugby 7 sokajy vehivavy mandritra ity lalao nosy ity. Miteraka fahadisom-panantenana ary fahakiviana ho an'ireo mahery fo ny firenena ny trangan-javatra tahaka izao ho ny mpity fanatanjahantena. Matetika iainan'ny mpanao fanatanjahantena hoe rehefa tratra ny déception ohatran'izao dia mitarika an'zareo tsy azotsony hanohy ny ezaka atao. Maro mpanao fanatanjahantena tojo déception ohatrany hoe fahadisom-panantenana amin'ny fotoana farany hoe tsy mandeha indray efa tonga eo ivato hoe tsy mandeha indray tsy nazy visa. Misy mavita miarina fa misy kosa nefa nytoa dia tratra tena tsy sarotra be le izy dia manjary lasa miena indray ireo mpanao fanatanjahantena izay verina fefe amina lenta ambony izy ireo matoa anisan'ny mieritreritra ny lalao dia nefa noho nyity zavatra mitranga ity dia mety andisy fanantenana azy ireo tahaka ny hoe tsy lalaovana intsony andraisana anjara intsony aminatina tontolon'ny fanatanjahantena. Ho an'ny taranja taekwondo manokana efa bolana izy ireo no nanomana ity lalao nosy ity. Niaritra ny mafy ary ny anto-tena teo amin'ny lafiny arabola. Ankehitriny anefa isan'ireo taranja tsy azahoana mandray anjara amin'ity lalao nosy ity izy ireo. Ny tena marina ankizy dia anisaka nanao nanome izay maximum satria ireo ankizy ireo dia mianto-tena zany manao ny zavatra eo dia atosika hoe na ny déplacement na sakafony dia mianto-tena ireo ankizy ireo zany. Kiko hoe diso fanantenana ny ankizy aloha mety marina zany satria mijery ny tsika hoe tampahazotra tsiratsira dia betabe no resaka hoe nanomana 4 mois sisa nefa moa zany atao ahoana moa fa za moa zany hatreto aloha mbola tsy fantako mety sao dia mbola mety izy tsy fantako fa mindrapo dia mety manao ihany ve ny taekwondo na tsy manao taekwondo aloha fa na zany tokony tsy hokivy ny ankizy. Azo heverina ho noho ny tsy fampian'ny fitaovana sy ny letananan'ireo mpilalao ihany koa anefa no tena antony raha ny fanazavana. Ny zava-misy anefany ny ireo ataontsika hoe nosy rahavavy ireo dia efa mampiasa ny fitaovana manana ny salle d'entraînement dia efa manana n'ilay ataontsika hoe plateforme électronique zany zareo système électronique. Dikan'izany raha ny omana ny ataitantsika
dia ny omandreo azaka fizika azaka teknika fa tsy manana an'ilay ataontsika hoe fahaiza-manao mampiasa an'ireny fitaovan'ireny dia mety zay angambany ny antony a no mahatonga antsika nasorona tao anatin'io jeu des îles io araka ny hevitra zany a mety zay ny filoha fédération koa moa tsy tatoerana janvier 2020 tanazy farany a dia tsy fantako hoe ahoana moa zany a tsisy niary ve ny taekwondo tao anatin'ny zavatra io sa nisy niary any a aniteraka resabe tao anaty tambazotra tserasera tao moa ny mikasika ny hira faneva ny lalao nosy 2024 ao ny milaza fanatotefy maika ary tsy zarizary tanteraka ny fanatotosana izany raha ny tokony ho izy tokoa mantsy dia fifananana no azahoana hira faneva sy ny sary famantarana amin'ny lalao goavana iraisan'ny pirenena tahaka izao voaresaka ihany koa araka izany ny sary famantarana na ny logo izay miloko arc-en-ciel loko manamarika ireo LGBT ny 13 aogositra hatramin'ny 3 septambra ho avy izao izany hoe afaka 3 volana no anatanterahina ny lalao nosy andehan'ny faraika amby folo eto Madagasikara. Pejy ny politika nankatoavy ny antenimieram-pirenena androany lalàna mifeny fampiasam-bola eto Madagasikara natao isariana mpampiasa vola io lalàna io raha ny fanazavana tsy nandany zany kosa ny solombavamboaka avy amin'ny antoko tsika Madagasikara tsy tomombana amin'ny lafiny maro io lalàna io ho ny fanazavana izy ireo Asinandria Malala sy Andry Rakoto Malala. Nano ezana na tsaraina azy ny lalàna mifeny fampiasam-bola eto Madagasikara dia tsy mifanaraka velively amin'ny zava-misy eto amintsika izany. Tsy nandany ity lalàna ity ireo solombavamboaka lany tamin'ny anaran'ny antoko-timo noho ny antony maro samihafa izay mifandray indrindra amin'ny olana hita amin'ny andavanandrom-piainan'ny ny vahoaka. Izy nefa tsy vitan'izay hoe famoahana na fampandaniana volavolan-dalàna mifehy an'izany fampiasam-bola zany ny olana dia maro be ary tsy asan'ny ministera ny fampiroboroboana ny indostria ihany na ny varotra ihany fa voakasika na ministera sy départementa ministériel maro anisan'izany ministera ny angovo satria iaraha malala iza no mpampiasa vola ho avy eto raha ireny mitolotra amin'ny angovo sy ny qualité an'izany hoe angovo eto eo ny vidiny efa tsy resahana tsony ny alafony 1 kilowattheure fa tsy fisiny ny tolotra mihitsy ary tsy zarizary ny tolotra raha izay ny faharoa ny resaka tsy fandriam-palema nefa tsy resahana intsony fa anisan'ny zava-dehibe anankiray ihany koa dia ny fiovaovan'ny tany fangalana hetra araketra zany le ataon'ny teny frantsay hoe instabilité fiscale milaza zareo fa misy atao zay isitomana an'izany mpampiasa vola zany misy anefa ny lalàna izay misy hoe coexistence ana lalàna ao anatin'io ao amin'ny lalàna zay mahakasika ny ministera ny fitantanam-bola indray zay zavatra izay nefa voafehan'izay ny resaka fampiasam-bola tsy an'ny ministera ny indostria irery zany zavatra zany maro be zany ny zavatra atao hoe tsy cohérent raha arak'izay tsy mifandrindra tsy miaraka ary tsy ahafahana manatotosa tsy hananana fanantenana ny hoe iavin'ny mpampiasa vola eto amintsika noho izay tsy fahafenony ny fepetra izay. Solombavamboaka 3 latsaka kely no nandany ity lalàna ity androany ary ny hita dia tsy marisika ireo solombavamboaka tonga mivory banga tanteraka ny seza ateto Tsimbazaza. Nisy niditra antsokosoko tao amin'ny trano ny filohan'ny antenimieram-pirenena Christine Razanamasoa ny sabotsy alina lasa teo avery tamin'izany ny findainy sy ny solosaina ary ireo ihany no nalain'ireo olondraly sy fantatra ireo ataratry ny gaboraraka misy eto amin'ny firenena izany ho ny solombavamboaka fetra raha lamizafindolona fanampanazavana. Tranona filohana androm-panjakana malagasy no nidiran'olo tsy fantatra ny sabotsy alina lasa teo. Tsy naka afa-tsy ny solosaina sy ny findainy Christine Razanamasoa ireo olona ireo. Raha ny fampitambavao dia mirakitra dosie maro sy fiainana manokana ity filohana androm-panjakana ity ireo entana very ireo. Maro avy hatrany ireo tsy nino ity zava-nitranga ity satria olona ambony eto amin'ny firenena manana mpitandro filaminana mpiambina maro dia maro ity lazaina fandiran'olona antsokosoko sy nangalaran'olona ity tao an-tranony. Ao ireo milaza fa olona kaiky anty filohana androm-panjakana ity ihany no ambadika izany raharaha izany. Ao ihany koa ireo maneho ny heviny fa fanodinana saim-bahoaka indray izany miainga izany. Ho an'ny député Tim Fetra Ralamizafimilolona dia mazava fa taratry ny goragora misy eto Madagasikara izany tranga izany. Taratra ilay baranahany misy eto amin'ny firenena zany rehetrarehetra zany ary ny tena loza dia hoe any tokantranony filohan'ny antenimieram-pirenena filohan'ny androm-panjakana tsy misy mihitsy inona no azo ambara amin'izany
misy fiteny malagasy moa efa tafiditra ny an-dakozia mihitsy mpamosavy tokony hitandrina zareo tokony hanova ry zareo tokony hametraka fepetra satria araka ny teniko teo ny barana nihitatra any amin'ny faratapo ny fitantanana nyity fireneny ity no mitranga ety amin'ny zany antemera-pireneny zany ary raisin'ny olona modely any fotony tsy any amin'ny fokotany raha zay ny azoko ilazana azy misy ohatra ratsy eo men'ilay mpitondra miariary zany zavatra any ary tsy misy tsony voapirofo fa tsy voafehan'ilay mpitondra fanjakana amin'izao fotoana izao tsony ny fitantanana ny raharaha-pirenena sy ny fitantanana ny vahoaka amin'ny ankapobeny fa barana any tanteraka satrotra tena satrotra ny fidirana sy ny fombafomba tsy maintsy arahana voatafiditra ao an-trano n'olona ambony ataka ny ramatoa Kristina Razanamasoa ireny porofona barana any zany porofona mety tsy fahafaliany zany any ambadimbadika any misy na izy samy izy ao ihany ara no sanatria no mifamely satria tsisy hotafiditra any natoko izy isy olombavambahoaka ara miandry raha maka fotoana amin'izany filohany antemera-pireneny zany ary miandry fotoana maharitra dia hoe fomba ahoana moa no ahafahan'ny olona miditra na any atokantrano na any amin'ny birao notrao nefa ny mpiambina dia maro be ny fombafomba rehetra rahana alohan'ny hiditra any amin'ny birao an'izany filohany antemera-pireneny zany dia milaza aminareo fa tsy moramora taratry ny fiainan'ny vahoaka malagasy isan'andro isan'ora kosa ny trangana tsy fandriam-pahalemana tahaka ireny ny vahoaka raha teo dia efa miaina andriranatsy nanomboka tamin'ny taona 2024 izy ary filohan'ny andrompanjakana mitaraina hoe misy mamaky ny trano very ny telefona maika fa vahoaka madinika reto ny vahoaka malagasy rehetrarehetra rehefa filohan'ny androm-panjakana zany no hoe misy mangalatra na ny ministra na solombavam-bahoaka na ny governer voataitra ny mpitondra fa rehefa ny vahoaka miaina an'izany tsy fandriam-pahalemana isa segondra isa minitra isan'ora tsy mataitra mihitsy ny fitondrana ao anantan'izay ka io zany rehefa ry zareo zany taitra ry zareo mpitondra zay vao taitra ay tena misy le izy raha tsy hiara-mivantana zany zay vao taitra tsy andraindraikitra ao anatin'le izy raha nantan'ny mpanao gazety afantarana ny tena zava-nisy marina ny filohan'ny antenimera-pirenena androany dia tsy netiny resaka tamin'ny mpanao gazety fa dia laza fa mbola isy ny tafa ho an'ny mpanao gazety manokana ho ataony momba nyity raha ity tranga mamelona ayay maro isan-karazany indray atao arin'ireny raharaha fitsipaham-pitokisana teny tsy mba zaza ireny vaovao manodidina ny fifidianana tokony tsy andrikorontana sy disadisa politika isika vao iroso amin'ny fifampiresahana na iroso amin'ny fifidianana na metraka teteza mita mbola manam-potoana ifamidiniana ny rehetra mialony anatanterana io fifidianana io ho ny mpanao politika Ertina Andrianary Malala androany nambarany ihany koa fa indrika kisarisary politika no ambadika ireny fanafiana ny trano filohan'ny antenimera-pirenena ireny Zavandria Maefasy Mathieu Princy ho atao ve sa tsy ho atao ny fifidianana fanontaniana mipetraka ao an-tsain'ny maro hafa indrindra ireo mpisehatra politika io hatramin'ny androany ao ny fiamandefa fa misy mikasa no teteza mita eto amin'ny firenena atsapa ho mbola marisarisa raha teo iroso amin'ny fifidianana ny mpitondra hitantaratra izany eo amin'ny lafi ny fanomanana toy ny tsy fampianara-bola azahoana manatanteraka izany na inona nefa lazaina dia tsy maintsy amin'ity taona ity ny fifidianana satria atapitra ny fehim-potoam-piasany izao mpitondra izao araka ny lalam-panorenana tany tsy misy korotana raha teo i Madagasikara ka tsy tokony isy antony hamanokana idirana amin'izany teteza mita izany ho ny fanehoan-kevitra na izany na tsy zany mbola tsy tara raha ifampidinika ambony latabatra ny rehetra ho ny fanazavana mba hisorohana ny disadisa politika mandritra ary ao arian'ny fifidianana io fa io moa zany dia anjaran'ny rehetra no mieritreritra hoe izy manana tombontsoa amin'io ny mpanohatra ve ny mpitondra tsy fantatra aloha manzavatra hita kehitriny aloha ary ho anahy manokana dia tsisy afa-tsy ny fampiresahana zay ihany na iroso any amin'ny fifidianana antsika na iroso any amin'ny teteza mita tsika dia tsara foana ny fampiaino tsara mifampiresaka tsara mifandefitra sanatria ve raha irisotsika ary ny fifidianana amin'ny 9 novambra ka ireo zay atsotsika hoe candidat tena matanjaka na ny mpitondra kehitriny na ny filoha teo aloha samy miteny ho lany na premier tour na deuxième tour anaiky an'izay ve ny andaniny sy ny ankilany zay zavatra zay ny mety hiteraka gidragidra sy korotana matsiravina dia aorian'izay ve zany vao ifampiresaka aorian'izay ve zany vao ifamory ambony latabatra dia aorian'izay ve zany vao teteza mita sanatry ny vavaladiany lela fa maninona ny sorisoana mialoha zany ka miresaka mialoha mialoha fotoana mbola azo atao tsara neny mifandamina ao anatin'izao fotoana izao raha ohatra ka 9 novambra ny fifidianana filoham-pirenena mbola manana 7 andro ny gouvernement hiantsona mpifidy akoatra izay nitondra ny fanehoan-keviny hamikasika ny rarana azo ny filohan'ny antenimera-pirenena Kristina Razanamasoa maly ihany koa ity mpanao politika ity mampametra-panontaniana ho izy ny zava-misy ary azo lazaina ho misy fifandraisany betsaka amin'ny toedra ara-politika misy eto amin'ny firenena mifono politika avolenta ve izao zavatra izao sa inona ny ao ambadika izao
amin'ilay ramatoa Kristina Razanamasoa izay filohan'ny fizafafia nanao an'ilay déclaration tany Fianaratsoa amin'ny mahazanaka ny faritany Fianaratsoa azy ve tamin'ny lahateny nataony ve sa tamin'izy ilay nitarika n'ilay motion de censure farany teo ve ary mety mbola misy mikonokonona ny eritreritra ny hanoy an'io motion de censure io asa mety ho azo eritreretina daholo zany zavatra zany fa mba eritreretiny hoe filohan'androm-panjakana ary misy mamaky ohatr'izao ny tranony dia manahoana zany ny saram-babe-bahoaka manahoana ny vahoaka malagasy tsy vaky vola izay tsy manana na dia mpiambina iray akoriny ary amin'izao fotoana sarotra iainan'ny tany sy ny firenena izao ka apetraka amin'ny manam-pahefana apetraka amin'ny manam-pahefana ny toetra raha fa aminay zany izao dia karazana kisarisary misy endrika politika misy pression politika misy diversion ihany koa ao anatin'ilay izy na izany naty izany aloha mampalahelo ny trangan-javatra toy izao efa tombotra tokoa ve ny fifidianana ka manao ny fomba rehetra hanakomana izany ny mpitondra tapaka tao anatin'ny filan-kevitry ny gouvernemanta fahokitiana ilay lalàna 2024 tsipika aotraoatra valo momba ny fifidianana sy ny fitsapahakevim-bahoaka raha ny fantatra dia andin-dalàna vitsivitsy no kitiana ao anatin'izany miandry izay fa tongavany ity volavolan-dalàna ity araka izany ireo solombavam-bahoaka tati-baovaoan'ny Asinandria Malala eo amin'ny sary sy rindran-sariny Andry Rakotomalala. Tsy mbola fantatra ireo andin-dalàna okitiana sy ampin'ny mpitondra fanjakana ao anatin'ilay lalàna larana 24 tsipika aotraotra valo mifeny fifidianana sy ny fitsapahakevim-bahoaka. Tapaka tao anatin'ny filan-kevitry ny gouvernemanta ny talata 12 Mey lasa teo fa okitiana io lalàna io ary andalo inanivony anteny meram-pirenena indray. Matsapa zany fa aty amin'ny Assemblée nationale misy vidiny ihany zay. Misy lanjany ihany zay hoe zao ny tokony atao ka raha ohatra moa any lalana mahafinaritra zany mahafinaritra hoe mba misy mieno ihany zany zay tsara zany miandry zay tompoko mbola misy iray volana sy tapany ny vorinay ato amin'ity Assemblée nationale ity dia ho hita eo hoe inona indray ny fanitsiana tokony hoentina satria maro ireo fanitsiana tokony atao midika ihany koa zany fa misy zavatra tsy lavorary nataony ireo fitondram-panjakana tika zavatra maro zany anjarantsika vahoaka mieritreritra hoe inona ny tokony ataontsika ho avy taona ny fifidianana ty taona ny ahafahan'ny vahoaka mijery hoe nety sa tsy nety ny politika izay nampiasany ny fitondram-panjakana hatreto anjaran'izany. Tsy mbola fantatra hatreto ireo andin-dalàna nokitia ny gouvernemanta ireo. Ny any mba fantatra dia ny hoe andin-dalàna vitsivitsy no ampina sy asiana fantsiana ao anatin'ilay lalàna 24 tsipika aotraotra valo mifeny fifidianana sy ny fitsapahakevim-bahoaka eto Madagasikara. Matety piseho eny anivon'ny fokontany ary tarainan'ireo olom-pirenena amin'izao fanavozana manontolo ny lisy mpifidianana izao. Ny faniliana atao azy ireo na ihany koa fandrosoana ny mombamomba azy raha sendra sy fokontany manana loko politika mampiayay ity tranga ity satria tsy voalohany no nisy fitarainana olom-pirenena. Ravirazafy Maina Taiziniana no mitatitra ny andindiny makasika izay. Manana tombom-betsaka mipaipaka rehetra andresina mpitondra. Io ny fampiasan'ireo fitaovana sy olom-panjakana izay efa mibaribary amin'izao. Samy nahita ny fahalona-kely ireo sefo fokontany sasany koa ny eny anivon'ny fokontany ary lehibena distrika na koa solom-bavim-bahoaka miara-dia amin'ny fitondrana no mampiteraka savorivoro. Tsy afa-miala fa isan'ny tompona andraikitra amin'ny fangararany lisy mpifidianana makany ansenia nefa ireo sefo fokontany tokony mail ny olom-pirenena noho izany. Fa any amin'ireny bureau fokontany ireny ny président fokontany dia ohatra mampiaya satria ny zavatra hita aloha zany hoe lazaina ny président fokontany ny teny monsieur le maire hoe tsy manao politika fa ny zavatra hita maso ny zavatra ataony tena manao politika satria ny antony dia tsotra manatony eny ny olona ka rehefa tsy mitovy rena politika aminy dia ahilika dia tsy raisina ohatr'izany eny amin'ny fokontany avarateteriny le filohan'ny fokontany eny tsy firena politika miaraka amin'ny be ny tanàna dia izay miaraka amin'ny be ny tanàna dia ahilikilika sady tsy raisina tsy soratana tsy mandeha ampamarinana fizotra ny fandraisana ny lisy mpifidianana. Ny fepetroration commune ifandinika tsara amin'ny délégué d'arrondissement zay dia ho tenenina amin'ny zavatra misy dia miara misalaza mitady vahaolana aingana dia aingana. Mitony fisoratana anarany eny amin'ny fokontany manana hatramin'ny farany volana isika anaovana izany. Ankoatra ireo manatina fokontany dia misy ihany koa ireo olona tonga ny hatrany sy fokontany manoratra ny anarany. Isan'andro aloha telo izy
fa ny misy zany zany sasany aloha zany manatona ny any an-trano am'le isoratsare lisy mpividianana satria le misy izy le manafatsy anay mihitsy izy le izy le miasa rifa le tsy tratra mihitsiny de rehefa sabotsy tsy alahdy izy ny tonga any aminay de hoentinay modombo le lisy mpividianana amin'ny ankapobeny marisika ny olo-pirenena manoratra ny anarany eny amin'ny fokontany toy ireo tanora vao feno 20 taona betsaka ny fangalaram-bato tamin'ny vitan'ny olona teo nampitondra amin'izao de resy lahatra hoe aloha marina ny anaranao anatin'ny ao amin'ny fokontany de aloha misoratra anarana ny tena mahazava-dehibe ny fividianana misoako hoe raha ohatra hoe mavitany le filo de mba hoe raha na mavita izy na tsy mavita de mba efa nanao soa zany mavita karapanondry de nagaty amin'ny fokontany nanoratra anarana fividianana. Inona mahazava-dehibe an'izay hoe andeha hifidy zay? Ohatra hoe de olona mbany tanàna de tokony avozina ohatra hoe sahirana de tokony ampina izy. Manoloana ny aiaitsy havanana dia misy commune efa miomana sady amin'ny paikady hiatrehana ny fividianana toy ny fanaraha-maso. Fanaraha-maso fividianana efa anomana izahay vondron'olona hitety bureau pokotany eny amin'ireny bureau de vote reny anara-maso ninindrina hijery ny tsy fandriampahalemana raha sendra misy korotana vao malinomaly zay nanatanteraka fivoriana miaraka amin'ny vahoaka avy ny fotony dia efa nanomana sady ny anangana comité de vigilance dia anangana ka ataontsika hoe amin'ireny délégué de vote reny dia efa isy fiofanana koa an'ireny délégué de vote reny satria mila olona mahitsy marina ary tompona andraikitra tanteraka. Tsy tokony ametraka olana ny firisona amin'ny fanatsarana ny lalam-pividianana ho ny tao anatin'ny fandarana miara-manonja androany. Tsy tara ihany koa raha izao verosa amin'ny fifampiresahana hitadiavana vahaolana sy ny fividianana madio sy mangarara eto amin'ny firenena ireo mpisehatra amin'ny fividianana. Tao am-pividianana ity taona 2024 ity ka tsy azo ekena ny fametrahana teteza mita. Mamitina ny fandarana onjalalaina Ranaivo Manana sy Mano Randriamalala. Mbola tsy tara raha izao vao miroso amin'ny fanatsarana ny lalam-pividianana izay ampiasana mandritra ny fividianana atao amin'ity taona 2024 ity isika eto Madagasikara. Toy ny efa natao tamin'ny fividianana 2024 efa volana vitsivitsy mialohan'ny fividianana vao niroso tamin'izay fanovana ny lalam-pividianana izay isika. Antoko iray ihany koa isin'ny fividianana madio sy mangarahara ary ekeny rehetra ny fanovana ny lalam-pividianana. Andalo eny anivon'ny anteny miram-pirenena mandritra ity fivoriana ara-potoana voalohany amin'ity taona 2024 ity ny lalàna mifehy ny fividianana. Efa dingan'ny fanombohana zany hoe hanatsara ny endriky ny fividianana antsika ary mbola tratra hoy isika izay fanatsarana izay raha toka ao anatin'ny fivoriana ara-potoana ny anteny miram-pirenena isika amin'izao fotoana izao satria zany fivoriana ny anteny miram-pirenena izany raha toka misaina mandinika ary afaka mieritreritra ny mahasoan'ny Madagasikara reo solomamboka na avy amina vondron'izy izy na avy amina vondron'izy izy dia tokony hisaina tsara ny am'izay hoe betsaka ny adevitra tokony hanatsarana ny tontolo-pividianana ho avy eo miainga avy any amin'ny rafitry ny seny miainga avy any amin'ny code électoral na ny lalam-pividianana ihany koa dia izany mahatsara an'le hoe azo idikevitra tsara ity resaka volavolam-pantsiana izay hoentin'le solomamboka amin'ireo volavolan-dalàna roa samy hafa ireo izay hitondrana fantsiana ho isika na proposition na amendement zany. Efa dingana makany an'le hoe fanatsarana le système électoral eto Madagasikara. Tsy ny code électoral ihany no adevitra eto Madagasikara. Satria raha miresaka code électoral tsika mazava ho azy ny ao anatin'izany resaka plafonnement vola ampiasaina ho candidat indrindrandrindra ao anatin'ny fotoana ny fampelezakevitra. Mbola nao amafisy ny solombavam-bahoaka lantany amin'ny distrika Navaradrano nandritra ny fandarana miara-manonja androany ihany koa fa fanoisoisena tanteraka ny lalam-pandrenana ny fikatsahana ametraka teteza mita ato amin'ny firenena amin'ity taona ity. Tokony anankiroso amin'ny fifampiresahana andatabatra boribory ny avy amin'ny fitondrana hitadiavam-bahaolana hanatsarana ny fividianana izay ho atao. Tsy mendrika ho an'le firenena ntsony zany mbola hidirana anatina teteza mita zany. Mbola misy fotoana mambolana maromaro vitsivitsy mbola ahafahana mifampiresaka dia ho ana manokana hoe tsara foana mifampiresaka satria ny fifampiresahana no ahafahana ho ana manokana mino fa mety ho resy lahatra ihany mpitondra fanjakana na gouvernement hiditra anatin'izay fifampiresahana zay orinan'izay dia mety ahita vahaolana
eto amin'ity firenentsika mba hahafahantsika miroso anatina fifidianana madio sy mangarahara zay tena hoe takin'ny vahoaka malagasy ny mpanao politika ary indrindrandrindra takin'ny atao hoe niraisam-pirenena mihitsy koa ary atao hoe fifidianana madio sy mangarahara zay. Anisan'ny horesana nandritra ny fandaharana androany ihany koa ny fihaonam-be ho ataon'ny Antokotiky Madagasikara distrika Navaradrano izay ho tanterahina ny sabotsy 7 Mey ho avy izao. Fotoana izay hanetsiketsehana ireo mpikambana ao anatin'ny antoko eny fotony. Lafim-baovao hafa tanteraka kosa indray avelo tarainy ireo mponina ao amin'ny boriboritany fahenina noho ny fomba fiasan'ny SMA na ireo mpandroaka fako. Mampijaly ny fomba fiasan'izy ireo ary mbola manimba ny fananana iombonana ihany koa raha ny fitarainan'ireo mponina eny antoerana. Fanadiadiana. Isaka ny tapabolana vao tonga maka fako eny amin'ny boriboritany fahenina iny ny ao anivon'ny SMA na ny samyva teo aloha. Vokany miparitaka manerana ny arabe ny fako. Rehefa maka fako nefa izy ireo dia rofin'izy ireo hatramin'ny isa sarony ireny lakan-drano ireny. Ny fako ety aminay tsy mba isaky ny 2 jours fa toke isaky ny tapabolana vao misy maka. Ary ny tena problema ngeza be dia izao maninona kay le sarona dalina no entin'ny SMA tongisin'le bulldozer daholo ny sarona dalina dia miteraka hoe tsetsina zany le dalina rehefa avy eo dia mitobaka eny amin'ny arabe daholo ny rano maloto avy eo amin'le bassin. Fa le sarona dalina nangalan'ny SMA mba averenao ty Ambatolampy fa lasa famaly ny mponina ety hoe izy ny tompona andraikitra ny zavatra io. Le dalina zany tokony kurevana ny dalina androany rapitsany dia efa feno fako. Dia le dalety be dia be misy miisa 7 angamba nisany tamin'ny opération coup de poing reny tongisin'le bulldozer izy amin'ray maraina dia izy moa mahita an'iny fa gaga ianao amaraina hoe laseza daholo le sarona dalina teto. Dia efa ny telefônina tany amin'ny SMA zany ny tenako za mihitsy tsy mampaninina zany zany ny telefônina foana hoe tongavy nareo manao constatation hatramin'ny tamboho domindry zalahy dia mianjera dia lasa dépense ho an'ny association le izy dia izy nefa tsy manao dia mba miangavy amin'ny SMA zany zay mba asiana fandraisana andraikitra kosa le hoe averery le sarina dalina fa tena tsetsina le dalina eo amin'ny arabe io. Manaitra ireo tompon'andraikitra mba hijerakaiky ny zava-misy ity tranga ity ny mponina eny antoerana. Vaovao manodidina ny fampianarana. Ny fandramatra ny samy mpianatra tao amin'ny université ny Fianarantsoa ny alony Zoma hifony sabotsy lasa teo. Raikitra ny Torabat tao anaty aizy nakasivy no naratra vokatra izany. Mpianatra iray ihany koa no voatsatoky ny antsy ary efa manaraka fitsaboana amin'izao fotoana izao. Fanafian'ny mpianatra avy any amin'ny faritra Menabe sy ny avy any amin'ny faritra Atsimo andrefana no natonga ity fifamaliana ny tarika faratrana olona ity. Niditra antsihatra nandamina ny korontana moa ny mpitandro filaminana tany antoerana. Manodidina izay vaovao ny fampianarana izay ihany. Teny fampiasan'ny miaramila maneran-tany fandraisana ny teny anglisy. Manamora ny fandraisana anjara ny miaramila malagasy amin'ireo fiofanana izay efa-tsy ny gouvernemanta amerikanina vola ny fianarana teny eto Madagasikara sy ny faritra manodidina. Anisan'ireo nanatrika ny fanolorana ny mari-pahaizana ho an'ireo miaramila malagasy 270 izay nanaraka fiofanana teny anglisy tamin'ny 20 Mey teo ny tompon'andraikitra misana ny fiarovana sy ny fifandraisana ara-miaramila eo anivon'ny masoivo amerikanina ny commandant Georges Gracia. Niaraka nanolotra ireo mari-pahaizana ny commandant Gracia sy ny ministry ny fiarovam-pirenena ny generaly Joshua Rakotoarjon. Nanomboka tamin'ny taona 1997 ny fampianarana teny anglisy teo anivon'ny ministera ny fiarovam-pirenena ary nanamafiorina ny fifandraisana ara-tafika eo ny Madagasikara sy États-Unis. Mitentina $400 ny vola natokany États-Unis anampina ny fandraisana anjara ny Madagasikara amin'ireo fiofanana imet hatramin'ny taona 2017 ary mihoatra ny $570 ireo tetikasa fiara-miasa eo amin'ny sihatry ny fandriampahalemana. Lafim-baovao hafa kosa indray lalankely mirefy 1 kilometatra mampijaly ny mponina mampifandray fokontany roa amin'ny boriboritany fahenina no namboariny solombavam-bahoaka lanta amin'ny anarana Antokotiky Madagasikara Tontsoa Andriamampandry. Afa-pasahirana naraka izany ireo mponina manodidina teny antoerana Asin'Andriamalala sy Andry Rakotomalala. Fotaka sy lavaka ny teto amin'ity lalankely mampifandray ny fokontany Ambatolampy sy Avaratanana Ambohimanarina ity taloha. Nijanona tanteraka ny mponina ary nisy fiantraikany ratsy tamin'ny fiainandavanandro ny mponina izany. Ty lalan'ity taloha lalapotaka tena mibilisatra ianao raha ohatra fahavaratra ary amin'ny alina ihany koa zany dia tena mampatahotra satria
feno tsy fandriam-pahalemana ety amin'ity lalana ity. Hatramin'izay dia fijalinany any vahoaka eto Ambatolampy sy Avaratanàna rehefa mandeha amin'ity lalana ity, indrindra fa rehefa avy ny orana tsy azo andianana mihitsy satria mianjera bilisatra, mamono olona mihitsy ara rehefa tena mianjera ianao amin'ity lalana ity. Asa mpaka mivantana amin'ny vahoaka trany ny Antokotim rehefa miasa. Tsy hita antenana raha teo ny mpitondra fanjakana, ka na tsy asa ny solombavam-bahoaka zany manao lalana dia namboary ny député lanta amin'ny anaran'ny Antokotim ihany ity lalana mirefy 1 kilometatra ity. 1 kilometatra no vita ny pavé dia manitana ny vahoaka rehetra zany mba hikojakoja izany lalana izany, satria rehefa mikolokolo azy tsika dia maharitra ny lalana satria teo tena hoe fotaka ary tena bilisatra ny olona, be da be ny olona zay naratra sy folaka nandeha tamin'ity lalana ity amin'izao fotoana izao zany evo vita ny lalana dia isorana zay fiara-miasa amin'ny afokon'olona zay fa raha ny mpitondra no endrasana dia tsisy zavatra vita mihitsy ary tsy atao lara-pahamena mihitsy zany lalana sy ny lalakely zany eto Ambohimanarina ary indrindra fa eto amin'ny tany sy ny firenena ary ny tena na dia tsy asany solombavam-bahoaka ary zany dia miezaka ny tena miara-miasa amin'ireo mpiara-miombonantoka maro sy ny namana sy reny ONG reny mba ahafahany tena zany mba mifanampy afaratotosana reny asa sosialy maro reny. Ny teny filamatra moa hoentiko sy ny mpiara-miasa rehetra dia hoe tsy misy manana ny ampy fa sambatra izay mifanampy. Ankoatr'izay dia miantso ny mpitondra fanjakana ihany koa ity solombavam-bahoaka ity amafarak'izay aingana ny olona ny jiro sy ny rano. Vao aingana zao dia nrotsaka an-dalambe mihitsy ny ponina tetỳ aminay raha tsy teny afa-tsy hoe ny Fokotany Ambatolampy, Andramena, Avaratanàna, Ambomitsinjo, Ambodiady zay tena mitaraina be mihitsy ireo Fokotany maro ety Ambohimanarina dia endrasana ve le vahoaka ho tezitra sy rotsaka an-dalambe sy andoro-pony lava zay vao taitra zany ny mpitondra ny miantso ihany koa ny tompona andraikitra rehetra mba hiaraka isika hiaro ny vahoaka, fa misy tompona andraikitra fanjakana eto dia mijery fotsiny tsy miaro ny vahoaka asa na mona sy jamba sy marenina angamba dia tsy mba mijoro akory mba miaro ny vahoaka. Tahory ny faritra Tsinanana sy Mananjary dia tany amin'ny faritra Anosy indray no nanaovana ny fitetezam-paritra tafiditra indrindra ao anatin'ny tetikasa fiahina ara-tsosialy ny mponina. Tanjona amin'ity tetikasa ity ny hanatsarana ny fiahina ara-tsosialy eto Madagasikara. Napetraka ihany koa ny paikady adiny amin'ny fantrana ho an'ny taona 2024 hatramin'ny taona 2024. Onjalalaina Revo Manana, Taiziny Aina. Tany amin'ny faritra Atsimo Nosy indray no nanohizana ny fitetezam-paritra tafiditra indrindra ao anatin'ny fankalazana ny iray volana ho an'ny fiahina ara-tsosialy niarahana tamin'ireo mpiara-miombonantoka ara-bola sy ara-teknika. Fitetezam-paritra fahatelo ity natao tany Fort-Dauphin ity. Tanjona amin'ny hetsika toy izao ny fanatsarana fiahina ara-tsosialy ny mponina, indrindra manoloana izao fantrana sy fahasahiranana lalina mianjady amin'ny ankamaroany malagasy izao. Anisany napetraka tamin'ity tetikasa ity ny paikady adina amin'ny fantrana ao anatin'ny taona 2024 ka hatramin'ny taona 2024. Tena tanjona moa zany izao atrikasa izao dia fakakevitra satria aty fotony no alalana ny filana maro samihafa izay ahafahantsika manampy an'ireo fianakaviana latsaka ao anatin'izay fahasahiranana lalina sy faherefona izay dia hotohizana any amin'ny distrikany Toliara faritra Atsimo andrefana ny volany fiahina ara-tsosialy manaraka. Tafiditra ihany koa ao anatin'ny fiahina ara-tsosialy mponina ny ady atao amin'ny Kere, ny faritra Atsimo Nosy rahateo izay ahitana tranga maro amin'ny tsy fanjarian-tsakafo. Aina marina efa voavonjy vokatra ity tetikasa fanatsarana fiahina ara-tsosialy ity. Zava-dehibe ny fiahina ara-tsosialy raha ohatra ka mieritreritra ny hanafoana ny hanoanana ao anatin'ny objectif D ny ODD zay tsika zany. Ka ny PAM zany dia efa ela raha eran'izao tontolo izao dia efa ela be izy no nisehatra sy nandray anjara tamin'ny resaka fiahina ara-tsosialy. Fa raha taty Atsimo dia nanomboka tamin'ny 2017 zany no niaran'ny Shala tamin'ireo mpiara-miombonantoka dia tamin'izany moa zany ny UNICEF sy ny FID sy ny PAM no niaran'ny Shala tamin'ny fanatanterahana ny fiahina ara-tsosialy. Ankoatra ny ady amin'ny Kere dia anisan'ny ompana ny tetikasa tany amin'ny distrika ny Fort-Dauphin ihany koa ny fiahina ny ankizy. Tafiditra ao anatin'izany ny fampidirana ny ankizy any an-tsekoly sy ny ady atao amin'ny herisetra mianjady amin'ny ankizy ary koa ny ady atao amin'ny fampanambadiana aloloatra ny ankizy any amin'ny faritra Atsimo Nosy iny.
Fananolotra vola ny tapitrisany ho an'ny koralina ny antenimieram-pirenena androany. Ny solombavam-bahoaka lanta amin'ny anarany atokontsika Madagasikara. Entina indrindra hanampiny ireto koralina ireto anatanterana ny asan'Andriamanitra no tena tanjony. Fantatra fa entina anjairana fanamina mitovy ho an'ny antokom-pihirany antenimieram-pirenena ity vola fanampiana avy amin'ny solombavam-bahoaka Tima Ity. Amaranantsika ny fampalalam-baovao ny maresaka avy any ivelany. Mitarika amin'ny salanisa 4.9 isanjato ny antokony elatra vanana ho an'ny Praiministra Kyriakos Mitsotakis raha ny voka-pifidianana solombavam-bahoaka tsy mbola ofisialy omaly alahady. Ny Praiministra teo aloha Alexis Tsipras kosa no mitana ny larana faharoa miaraka amin'ny salanisa 20 isanjato. Mba hisiny fahamarinatora ny governemanta izay ho tantanany dia tsy maintsy roso amin'ny fiodinana faharoa ny any Grèce izay ho tanterany ny farany volana jona ny fiandohany volana Jolay ho avy izao. Onjalalana ranay vomanana mbola avatsara. Nahazo fandresena lehibe tamin'ny fifidianana solombavam-bahoaka natao tany Grèce ny antoko elatra vanana ny Praiministra Kyriakos Mitsotakis izay notanterahina omaly alahady 20 Mey. Tsy maintsy roso amin'ny fifidianana fiodinana faharoa nefa mpifidy any an-toerana mbe hiantohany famarinan-toeran'ny governemanta izay ho tantanany ity Praiministra ity. Ny 5.20 isanjato n'ireo birao fanjatsaham-bato no efa nahatonga ny voka-pifidianana any amin'ny Foibe. Ka ny 4.9 isanjato amin'ireo vato efa tonga ireo no azony nga Kyriakos Mitsotakis. I Alexis Tsipras lehibe ny governemanta teo aloha kosa no nahazo ny vato 20 isanjato izay ao aorianan'ity Praiministra amin'izao ity. Ary 2.9 isanjato ny vato azo ny Paskos Kinal avy amin'ny antoko sosialista. Raha ny tombatombana dia toerana solombavam-bahoaka miisa 570 amin'izato amin'ny 300 no lasa ny antokony ity Praiministra ity. Izy izay efa niantomboka nipetraka teo amin'ity toerana ity nanomboka tamin'ny taona 2014. Amin'ny faran'ny volana jona na fiandohan'ny volana jolay ho avy izao no tanterahana fiodinana faharoa any an-toerana. Iny vaovao iny ihany koa no manakatona ny fiarana tamin'ity anio ity. Mankasitraka fiainanao nanaraka izany hatramin'ny farany. Warahinao vetrany aorian'izao fampalalam-baovao izao ny fandarana ahoana marina, Global News ary ny dinika. Ny horonan-tsary mitondra ny lohateny hoe VR Fighter kosa no warahinao eto amin'ny fahitalavitry ny NBS any Oalina. Ny tena mpametraka ny veloma mandrapitafa ho amin'ny rampitsindray tombo klasy tongovavy.